tantara eto amin'ny RDB. Atolotry ny radio Don Bosco anareo anio, ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ilay afatra miafina. Nosoratany Vetsony Voary, ovelominy Rakoto, Sinaizy, ny Rina Rochelle, miaraka amin'ny Niravo, Saloy. Nandray feo sy nanatotosa, tovra zana mamonjy sy Olosoa. Kaurano alofa tena mangeta eta be. Fangany se. Iny andasiko kely ary dadabe fa vitivity ah. Tiarin-drano dadabe. Sotranaka. Ka mahazo se toerana tsara aloha. Makala aloha dadabe, mbola marary ange. Aza mbola miresaka mihitsy aloha ka. Tsy resaka lava be anaka fa fohifohy ihany. Ararotiko amin'izao fotoana kely ahafahako miresaka aminao izao. Efa kely dia kely sisa ny haiko anaka. Aza manary toko rery dadabe. Tsy azoko mihitsy koa ianao ty ka kely dia kely ahoana ary. Sao e? Ny aina tsy mifametra anaka. Iseno atokizako indrindra aminareo mianadaza avikeliko ka ametrahako ny afatro. Mino afa atazona ny afatra ambarako ansese ary atahiry zany tsara ho fantatry ireo mpiray-tampo rehetra. Mbola tsy fotoana ilazana an'izany zao dadabe. Ary aza manary toky aloha ianao ka fa ny antenanao sitrana somatsara zao no tokony hipetraka ao tsainy dadabe. Ary inao aiza moa reto taranako reto ka? Mety zanaka andreny afatra zay lazaiko a. Iseno fanily mpanazava ary kitana mpitaridalana. Indro, raiso ty taratasy ty ka tehirizo tsara. Fa taratasy iny tiry dadabe? Raiso anaka. Tandremo a. Tandremo so lazalazainana amin'izana amin'iza. Ferako se mba tsy hanambary izay voasoratra ao fa aoka hijanona ho tsy ambaratelo se manokana. Mahatoky an'se a. Mahazo matoko dadabe fa tsy lazana amin'izana zay rehetra voasoratra ato ah. Vonona hita ireny ty taratasy teo tsy ambaratelontsika mianaka. Misaotra anaka. Meo rano fa mangeta eta. Andraso ary. Ty ary dadabe. Zay anaka fa dadabe? Dadabe? Fa veloma anaka. Dadabe? Dadabe? Siresi. Dadabe? Fa inona no ataonao aty amin'ny tontolon'ny velona?
Ngatsy efa maty ianao ka? Mbola misy zavatra dimose. Fa noho izany tonga merina ny saintsy tanteraka amin'izany. Fa mbola inona ry dadabe ha? Le afatra ny hafa tandre misova tsy ny seza voalaza koa. Mandrara ny setsy anokatra iny valopy tsara ity. Fa maizana nomeko ansera mandika an'izay rehetra voalaza koa. So ihany aho fa tsy namaky an'izay voalaza tao anatin'iny valopy ny dadabe iny. Saika nahita loza marina. Ho tandremako rery dadabe ah. Mbola natao izay ratsy pirina ngila iziny. Afondrao toeranava so misy mahita. Eny e, afindrako rery dadabe fa matoky ianao ah. Mino ahy ianao fa tsisy alalan'izay voasoratra ao e. Mbola mametraka ny fikakisako ansea. Handremo. Nofo tokoa ve le teo sa tena avelony dadabe? Marina matahotra zany. Aleo tonga dia afindrako toerana le afatra miafina sao dia ahitana lozaka. Masika loatra mantsy ny avelony dadabe ka mana. Lasa aiza monina tsiko azy. Tato anatin'ity talatalam-boky fitoeran'ny baiboly sy firanty. Dia afindray zary. Toa tsy mahita toerana ampirimana an'ity aka. Fa saika hitaneny sy ireo havany avoko mantsy ny fampirimana entinatiko. Tena manahirana ity ka. Aleo atao atsy anaty vatasarena tsy dia hidiana lakile tsara. Tena mety saika. Zay. Tsara pirina kosa iny. Ary aleo hamonjy torimaso amin'izay fa vao amin'ny 12 ora sasany alina soko. Mitsiresy. Onzay ry neny. Mandehana hoe anontany io raha mila dadatonao sao misy ketsa azo atao any aminy. Atao amintsika mantsy efa tsy misy tsonona ny amitsira kely savony azako. Fa nga tsy marary indray moa neny ka. Eoko mitady asa indray. Vao mahaly atoandro ange ianao nilaza fa hoe marary. Iasa sady ahoana ary. Efa matanjatanjaka re ahy tsy resy ah. Mandehana fa efa tsy misy oraisina tsony ange ato anake. Ve adaly. Marary ve dia mbola ikirika raha manitsy eny an-tanimbary mily ihany ka? Efa hoe tsy misy oraisina tsony nge ato ry tsy resy. Mandehana re ah. Atoandro ihany ny andro. Mivolamiko ty trano ty mandra-piverinao avy ihany. Zao ah? Mahita hevitra ary neny. Hevitra ina? Mieritreritra hoe maninona aloha raha misambotra any amin'ny dadato dia rehefa salama tsara neny dia faina ny asany ka ohatr'ireny fanaony neny reny ihany e. Enao nge tena mbola hitako hoe reraka dia reraka e. Ampitombo ny trosa efa nanany aty amintsika indray very tsy resy ah. Fa nga moa tsy efa voalohany neny dolo le nalainy neny rehetrareny ka. Efa voaloha tokoa saingy nampiteraha 10 isan-jato ka ny oatra amin'izay tokony efaina. Hany ka tsy ampy ny volana ny efa anazy ka nisy tsy voaloha. Panararoatra ange iny dadatonao indry tsy resy. Tsy te hanefa trosa be ah. Aleo mikiry amin'izay ena kely anana ka. Na izany aza ry neny aza dia mamono tena ohatrany io ianao ka. Aleo mihitsy tsika mitady vahaolana hafa e. Ka tsy hitako tsony izay vahaolana akoatr'izay tsy resy ah. Manindrona loatra ny teny marary avoaka ny vavan'iny dadatonao iny ka tsy te handre tsony ah. Mandehana ry anaka te hin'Andriamanitra ianao e. Eny ary. Andeto koa raha izay ny sitrako ry neny. Misaotra anaka. Asa ela fa tandro ny andro ah. Vetivety ary neny no any ah. Ariva sahady ny andro. Reraka dia reraka vao naketsa ilay zanam-pariny lolo avy teo. Eny e. Na vita velara tany nisy kosa aloha izy teo na zany azy.
Mina fa ampy-amidinay mianaka fasoloka kely an'io sy rampitsy kosa izay vitako androany izay. Ny ambiny amidy sira solika ary savony. Izay dia lany. Ary aleo aloha iandry amin'ny patron Ramile eto andrefy izay vita andraisana karama. Mbola mandrefy ny azy telo mirahavavy mantsy izy ka aleo andrasana. Ty ve tsy hanondrana angalatra refy indray? Eto kosa aloha dia tsy misy fetsifetsenao raha resaka refy tany. Ty kosa izy fa tanika. Ka aiza seza daholo ny tany voaketsanao ary aloha e. Atoroy aloha refesinaingina fa maika hiakatra ikarakaran'ireo biby fiompoko any an-tanàna aha. Io valapera io patron a. Izy daholo ve io? Tena navita be kosa ianao raha ohatra hoe ampitahana amin'ny vitan'izy telo mravavy a. Ary so dia mba nientsikendrehana fotsiny ny ketsanao ka lasa daka manga sorokatoka. Tsy mampino raha ianao no mahavita be dia be ohatran'izao. Mitovy amin'ny fitambaran'ny vitan'izy telo mravavy anie ny vitanao rery. Tsy mitovy kosa angendrika efa patron e. Izany azako. Za efa firy-taona nanaovana an'ity azy ty. Ary izy telo mirahavavy kosa vao tamin'ity taona ity e. Ny azy telo mirahavavy kosa angamba no misy daka manga sorokatoka raha ilasy patron a. Ary rehefa izy ty izy fariva ny andro e. Ka raisy tsara aloha dia ahenjano iny tady an-tananao iny e. Zay zao no 8 metatra toradroro zay. Zay mihitsy. Iny ty tadina forotrao iny patron. Mangalatra 2 metatra be kosa ianao e. Raha tambatra izay dia manome 10 metatra toradroro fa tsy 4 metatra araka ny voalazanao izany. Aso aloha e. Efa refy mariny io vazabe vazizy eo ianao a. Manaraka indray zao fa tsy tianao andaniana fotoana eto e. Aingana. Indray ary. Zay indray zao no 7 maka 20. Ty sankajy ataonao izany patron a. Ny 10 maka 20 no izy. Manome 100. Manome 20 io fa tsy manome 100 zany e. Zay ny tena refy marina. 100 io e. Na enanao 10 metatra be zao. Tsy nirefesinao akory le amby miditra iny. Reto ny karama mifanandrify amin'ny refy taninao a. Raiso zay ihany. Misaotra e. Toetra n'izay olona re zany. Sahany ery mangalatra refy tany. Mampihena ny karama kely tokony ho raisiny ny hafa. Alao le ferne. Zay e. Dia tongava vao maraina be rapitso a. Ny tany ery andrefandro indray zao no ketsaina indray rapitso e. Tongava vao maraina be rapitso a. Amin'ny 10 ora maraina dia manainga ny sarety mpitatotra zanabarika. Mila tonga aloha a. Ho avy re ah e. Misaotra melona mpandre. Ary aleo aloha monjy fidiana fa mbola ikarakarany sakafonay mianaka tonga avy aty. Ny orana koa ty efa manomboka mitraotrao. Rapitso indray to izany e. Papa efa ato. Somary taratara papa fa mialatsiny a. Teo mantsy vao tonga nga se foko tany ka vao teriny andresa mba ialana amin'ny fizifizena. Tsy misy tsiny zany anaka. Vahono aloha e. Nahazo famindraponena sa tsy ianao io ka. Ka nikarakara amin'izay mihitsy na ela be atao papa. Afaka mandeha rapitso vao maraina be ihany ary papa fa efa tomombana tsara daholo ny ato taratasiko rehetra. Ay kosa. Tsara zany anaka. Vahono a. Efa volany madolo ve nefa izay entana tokony entinao rehetra amin'izany ka. Tsaro fa amin'ny 4 maraina nge ny fiara ny miainga rapitso e. Tokony efa volany madolo zay zao raha rivako. Za koa ve no ampianarin'ny papa an'izany. Ka so anao variana. Aiza aloha le tapakila nanaovan'ny papa fa mandre atoerana ho ahy e. Taso aloha. Ty anako. Saotra. Dia mahavitasoa amin'ny fianarana izay ataonao anaka. Endre tsara mba hisolo toerana amin'ny papa ianao e. Azonao ve zany e. Tsaro fa zanaky ny lamatoa ianao atao anatin'ny fianakaviana. Ary efa fantatrao ihany ny toerana misy andrainao ka mieza mafy anaka. Dia tany mafy izay anananao mba tsy hisy anlombaka ny satroboninahitra ao. Azonao ve zany e. Papa e. Mitombo asina trany ange ianao ary tandro voninahitra mankarena anie. Saotra anako. Saotra rondro a. Vahono a. Avato kely aloha ny resaka. Hoe inona ary papa? Tena tapa-kevitra tokoa ve ianao anaka fa fiofanana mikasika ny fitsarana no ataonao a. So mba misy fiofanana hafa akoatran'izay no sahazanao io ka. Hoe inona akoatr'izay ohatra ary papa? Ohatra hoe mikasika ny fitsaboana na ny fikarohana mikasika ny siansy asa. Marina tokoa izay voalazanao izay saingy misy indro kely.
efa maro loatra ne manao andro taranja ny lazainao reo e. Zany ve? Ty sehatra ty zao fa mbola vitsy-panaoko. Aleo io ny toto-saina trano farany. Re mahafabe zany zanako zany. De manateny zany papa tsy hoatsy fa anana olomanga. Papa koa mahita lazaina. Zaniko. Efa ezaka de ho tanteraka ny fandrinao e. Fanidritsika hoe anaka. Indrenge zao mba zanako papa e. Fandritsika re a. Zao ve lesy ala vao tonga hiasa. Tena kamila mihitsy raha ilatika. Amin'ny fito sasany ve lesy ala vao migado netiko. Zao hoe tonga de zugao ny omby de hoseho ny taneny Betsiriry. Efa lasa nanongotra zanabazy andolo zao mpanetsa rehetra. Mbola hitatotra zay zanabazy zay amin'ny saretiko nge ala fa haingana lesy a. Eny e, vorery patron. Ary mba maila ka lesy a. Votra latsy mamely mihitsy le ty. Zao ve lesy ny fiasany lahy. Aza matahotra patron fa haiko io e. Ary ala zany nge ka be famaliana be e. Zay ihany ny mahavoanareo tonika. Patron ve le ty de valiana. Ekeo le ty zay baiko men'ny mpampiasany lahy. Azony lahy ve zany e. Avan'izay olona re zany. Mivoaka daholo zao fihetseham-po rehetra zao. Aizako tsisy fetany intsony ny zavatra lazaina. Manahirana mihitsy ny olona rehefa mba manan-karena ka. Mba misy teknika le ty hitondrana ny fiainana. Sy mandeha ho azy ny lazany fotsiny. Ino zany tsy dadato? Tsy takatry ny saina kelin'ny lahy io zany e. Fa ahoany? Ela sady saina ny sandry. Tena daika araka ny voalaza ny zala tanoany andrenivohitra mihitsy alatika. Manajoga omby aza lesy manahirana ny lako. Omena asa misimisy ny sahazany lahy am'izay la folaka tsara fa sy mandreraka be. Mba mailamailaka tsara lesy a. Efa sasamiandro zay ny tambary be ny dadasika. Vorery patron. Fa ono alitiry resy. Inona tokoa moa zao no antony mba ny alan'ny lahy ny fianarana ka. Akamona. Noho tsy fananany ny vola ampianarana rery dadatoa. Tsy fidino ange zany. Satrika aza mba hoe te hanohy fianarana tahaka ny rondro anabavika. Saingy indrisy. Indrisindrisy ahoana letsy a. Kozamiko. Akamona mihitsy ny lahy. Mitovy mihitsy moa lasy ny reniny lahy. Mba manana tambany ambolena any ve lesy de tsy hitako zay tsy ambolena azy. Ampanofana olona indray ve lesiko. Aveo vola kely tsy mahavita taona koa. Okizay ny sentimentanao dadatoa. Aveo be mihitsy aka. Mariny. Zany le ty rehefa miara-miasa amiko a. Mila mazaka tsara zay zavatra lazaiko azo. Ampiko zay fa ataovy tsara ny asan'ny lahy. Tsy misy ambarako raha pitsindray. Orininy. Mba lasa ihany ny saika orininy hoe mitovy daholo ve ny toetrandreny mpanan-karena rehetra eny. Samy manapatra ny fahefany avokoa. Samy manararoatra mitsentsitra amin'ny madinika. Tsisy indra fo. Efa toetra raiky tapisaka amin'ny mpanan-karena rehetra reny anaka. Fa inona aloha nahatonga amin'ny fanontanianao hipetraka ry tsy resy a. Tsy de fanaonao mantsy mametra-panontaniana mahakasika an'izany. Mba hoe fanontaniana tonga tao an-tsaiko indrineny. Ohatra ny fanontaniana rehetra ihany. Nisy zavatra nandona amin'ny fonjanako indray angatany. Zay vao fantatro. Ianao le niasa teny amin'ny dadato indray angamba ny anton'izany fanontaniana izany. Azakivy anaka fa efa toetra ny manome teny marariny a. Raha sy tanterao fotsiny zay baiko. Ka tena maharary loatra andiriny ny teny nambarany tamiko teny tanimbary ankeo zay. Manoatra rangano reny hoe mpiasan'ireny fa tsy zanaky ny anabavy ny akoriko. Tena mahatsiaro menatra ary neny ambanimbany eo mason'ny mpiasa rehetra. Tsy te asany amin'ny tsony ary neny fa nefa tsy hitako hoe inona ny asa ataoko. Mesa foana anaka. Na ny tena aza ngemba mahatsiaro menatra amin'ireny teny avoaka amin'ny vavandreny. Fa mihaino fotsiny. Ny fametsifetsena efa tsy rariny tsony amin'izany. Iaretana fakaramy. Fa ono ary neny. Ohatry ny isa taona tokoa moa zany no ampanofonao ny tanimbaritsika aminy ka. Milaza ery fa hoe vola tsy mahavita taona korony mba hofaniko. Tena tsy mahavita taona araka ny voalazany tokoa aloha tsy resy a. Zany ve? Eny e, mahafa-pahasahiranana ihany fa tsy maharitra e.
Satria ange amboly amin'io tany io fa noho ny fisian'ny enti-manana amin'izany tsy nambolena azy dia raisiny mora fotsiny ny tany. Tena lalina zany raha fanararaotana ka nefa ankidy ny ao an-trano ihany no siny amin'izany fianakaviana ihany ny fetsifetsena ohatr'izany. Ny arena anga mampiava nanaka. Mbola tsy renao anga ilay fomba fitenenana hoe raha ho fatsy matesa raha afako. Efa fomba fiadiny dadatoanareo io hoe niainga tamin'ny fametsifetsena ny havana na nitonga azo mpanefoefo ohatran'io. Tena Akafo ty sakafonao fa mangatsika fotsiny. Ohatrany tsy ahinana tsony ary nika mahazo toa ianao Mivoaka an'ilay resaka teo ve? Aza dia mampiasa saina lalina amin'izany ianao anaka. Tanterao fotsiny ny asany dia aza mamaly. Ho tonga saina ihany izy ny farany. Ka tena tsy zakako ngeriny iny dia ny fiverimberenan'ireo teny marary hoe tsy nianatra akamony sy ny sisa mandreraka ange mino zany rininy. Fa manana ny anjara ampiainana avoka eo ny olona tsirairay anaka. Efa niezaka ny lofo tamin'izany fianaran'izany ianao fa saingy tsy tody satria ny sahirana ara-bola reninao. Izany akory tsy natao anemba izay ho avinao rapitso. Manana fanantenana mandrakariva fa resy ianao androany dia ho mpandresy kosa rapitso. Matoa natao ny alina dia misy ny maraina. Mivoaka koa zany anaka. Fa naninona tamiko ateo kotony eny tsy nahinana sakafo Okizay koa ny ahy efa kaiky dia kaiky koa ny torimaso izany. Aleo ahoriny reto dia hivavaka atorika. Sisy reto mivatsiko. Aleo aho hiantso amin'ny papa. Iny ve izao ho trarotrantso indray. Aleo ialana nenina ihany fa andrao azo antsika. Allô. Allô, bonjour papa. Bonjour ndry. Fa misy ina ndraiky miantso famaraina be ity rondro Tsy misy ina rery papa. Efa lany ny vatsiko dia mba hanafatra kely ahy saika dingo koa misy boky tsy maintsy ataona izay koa dia mila vola amin'izay koa ary papa. Hay ve zany no antsoinao anako. Ao fa tonga dia alefako amin'ny mobile money daholo sao dia mbola misy tsy ampy tonga dia lazao fa andefa azy mihitsy aho zao rehefa aveo Ataovy misimisy fotsiny rery papa ny godehako ay dia le vola ividana telefonina koa. Fa nga moa tsy efa manana telefonina kosa ianao Ka mila soloina vaovao amin'izay ty papa fifanolozany toetrandro efa le avo le tereny daholo angeny ampiasainy ankizy rehetra Eny ary aza matahotra fa andefasan'ny papa vola ianao ary mba manao ahoana ny fianaranao ao anaka. Sarotra dia sarotra fa alaina mora ao Mahare zanako. Mitenena fotsiny rehefa misy vola ilaina Merci papa. Tapahako amin'izay fa kelikely ny créditako Izay fa mazotolo. Bonne journée. Andefa an'ireto vola reto androndro zany aloha dia avy eo midina manaramaso ny asa iny an-trano ndraiky. Asa koa zay rehefa voaosiny tsy resy le tamin'ny ketsain'ny olona na tsy. Mila rahana maso tsara le karla iny fa manara-po amin'ny akamoana raha tsy misy mpanara-masoko. Aleo hiomana amin'izay aloha fa atoandro ihany ny androko. Tena mbola tsy misy tany voaosy ange zany na iray dia azy fa inona foana ary nataon'le karla iny atry ny narainy dia inona zany ny tany miketsain'ny olona ka mahita amiko alahany io teny fity tamin'ity patron mary mbola tsisy tany voaosy nefa na dia iray dia azy eto nyonoko ty mitokona tsy mety azy dia efa andeha ny teny mararyn'le rangaty indray zany andramiko. Aiza zao izay tany efa voasiny lahy eo ka efa sasamiany angelity ny mpanetsy ary le tsy resy tena miala tsiny rery patron fa mbola tsy misy mitokona tsy mety asa ange le manja sy le marijy tondrona mihitsy alahy ty
fa ngatsy nomenila sakafo tsara izy ireo anykeo maraina ary ka naona le ty izy matombo tokona tsy mety asa manovinany mihitsy le selahy ty ka efa mindraiky ambe folo angely ty zao de mbola tsy misy asa vita ny lahy ihany ve a omby tokony efa hiakatra zao reo ka tokona tsy mety asa ary niombika inona ary no ataoko amin'izany ry dadatoa tena manahirana mihitsy lahy ty ka ko zany ko mandehana fa antsara aloha reo omby reo vao ampiasaina bibinona vely ty no ampiasaina de mbola averina iasa eo vereo rehefa aveo ka fialavy adaly ny asa le ty tsy maintsy atao a na tapany ariva aza vao afaka ny asa de tsy maintsy fitainindreo raha pitso efa inandrefandondray ny manetsy zany hoe maromaro ihany ny asa tsy maintsy fitaina ny tiherinandro ty ka mila fainganina nefa zao no ataony lahy tsy omena karama mihitsy angamba ny sahaza ny lahy ty androany ka zay mihitsy miala tsiny ro patron vao maraina be reo omby reo nge nentiko nidina tetỳ tsaka mbola tsy nomeko sakafo e tsy maintsy vitainao izy ianao mantsy ny osy mialohan'ny amin'ny 7 maraina fa maika any antsan'ny mpanetsako de nivonjeko angana aloha de zay io kanefa de tratrany amin'ny rotolakandro ihany aza ataon'ny lafanotsony zao a sady mamono ny omboko zao any manataraiky ny asa tokony vita ary angany lafany ny omby fa tsy ho vita ty asa ty a eny vao ray patron tena aloha efa tsy vita ny asa nefa malaina mandony karama mampiasa rariny raha mitokona tsy mety miasa reo ombonao reo raha mily aleoko hiakatra kely aloha hiala sasatra fa teny efa reraka ka sady ko aza aloha fanany le tombo reto mba hahafahako makaina tsy misy midiny eny an-tanimbary zany eo raha tsy folaka tsara eo andro zay kely vita eo raha riva to mampy raha pitso indray toizana ary tena mandeha miadina tsy sotona nge le karla ty zany ohatry lesy ohatry tsy lesy azy loha zany lalao fa hariva eny nge ny andro e mila vity ho aso androany eny vetivety azo matahotra anao patron angany lahy andresaka na mitontsy fahono aloha ary tsy resy endriny inona moa reny nataonao anykeo tena ampiasany reny ka maninona mahamenatra reny zavatra ataonao reny efa lazaiko foana ngenao hoe tateron zay baiko ny dady taonao fa aza mamaly tsy mety rendry tsy resy aty amiko daholo no mivondrona ny mason'olon-drehetra zany ve no nampiritina ny nodika nafabaraka ary tsy resy marary ary reny tena ataondramily dadatoanao reny manoatra noho ny tsy mahay mananatra anjanako reny ary ianao koa rehefa mba tenenina de meno tsara ka eny miala tsindriny eny miala tsiny fa tsy nety koa zany ny zavatra nataoko kaza mamerina fandrontsony raha mbola tia andreninao ianao eno tsaro fa miandry rehefa adyso nataonao fotsiny angeny dadatoanao mba hamelezany anao ka mitandrema efa hitanao ihany zao fahasairanana menjady amintsika mianak'izao tsy tahita olana tsony ary tsy resy ohatrina zao ka raha mambandraisina ho ankeo ka zange tsy nandray naharary azy ary neny efa reno tsara angambo reny teniny ankeo reny ka ny tsy andony karama mampiasa azy ange ataony indrindra fa misy azo rarotonao trendriny iny tena mampalahelo mihitsy ny ataony dadatoanao iny ka zay nge ny asa maina zany ianao androany raha pitsondray manariny za koa tsy naharitra nikitakita teo de nody de tsisy vola iatsenana zany eo roneny mbola misy ambo mbola kely ihany ao anaka mbola ampovadytsika mianaka androany sy rapitso ary mandehana aloha miantsena amin'izay ay fa neny zany nge mahatahiry ka tsy maintsy asiana ambambava mipetraka ihany angery tsy resy mba hitsinjovana ny ohatr' zao mariny zany ary mandehana amin'izay miantsena fa riva ny andro fa za aloha andeha atsaka sy andrihatrafo ka mba hoaiko veriny eny zao nitsinjarany reto volo reto inona daholo moa le fividiny eny eny an-tsena ka mba mianatra mitantana anaka reny efa fividiko isan'andro reny ka lasa solony eny petsena indray zany ako ary mandehana anaka fa azy lozanao mivazivazy eo fotsiny ka mariny zany midify ihany no masoandro oay saika adiniko tokorony eny inona indray zao mbola tsy nisy tafiditra kay le reneko mitaiza rehetrarehetra reny ko ary mandehana rehefa ampidiriko telo taona tokoa izay no nahafatesany dada tsy fantatra mazava izay antony nahafatesany
na ny elany ay zany na ny elany ainy aza tsy nisy nahita afa-tsy resyrery dia tena reti-po tokoa ve nahafaty azy noho ny fifandrafesana sy ny fifankalan'ny piraita-po ve no nitarika reti-po azy rovina vao ilaminy reto mpianakavy efa vitsy mbola mifandrafy sy mifanenjika ihany tsy izy tokoa izany fifandrafesana sy fifankalana izany raha foana tanteraka ny savitsaranga ny fanararaotana amin'ny madinika ny fametsifetsena matimaty vao ny tata fa tsy naharesy lahatra ny tarana ny iverina amin'ny soatoavina mamalagasy mampalahelo aina ry tata na ny amin'ny lambanao aza tsy ataondreo piraita-po akory ringaramely zokiolona indrindra izay natao mpitarika azy ty tsy mahalala fa-tsy ny ampitombony arenany fa inona no ataonao ty ry dada fa mbola misy inona everiny lafa mahafaly any zavatra ataony lahy ampiraita-po amin'lahy fa inona ny zavatra nataoko ry dada nahoana no ampitahorinao totoy izao ka aza mody fanina le tia reny fanaovany lahy tsinotsinona azy mianak' reny dada izy mianak-izaka ny rinana baviny lafa izandray mankatsika be zany oka ry dada fa inona moa no ady tokony ataony lahy inona didina ry dada zangeny manontany an'lahy fa sy mba amoantsainy lahy mihitsy ve ka tena tsy fantatro hoe zany dada zany no mahazoko mba mangany lahy kely saina taony adidiny lahy fa inona ny ady tsy vitako ka anenjehan'ny velon'ny dada tena tsy fantatro mihitsy zay tiany atongavana ka didinina re zany izara ny fananako amin'ny irina mianaka ve tsy miditra amin'izany kosa aloha mily asasarako ve dia ho zaraiko amin'lahy tsy raikitra ka leloha tory fa mbola hiasa rapitsoka niketserehan'ire fandoha zao zay zao ny asan'ny saiko fa tsy zany adidy tsy fantatra lazay ny avelon'ny tady zany rehefa mitombo an-trano ny vokatra raisiko isa-taona dia milamina amin'ny fiainako izay ihany ny toromaso aloha zao natrehany re zany adidy lazainy dada zany fa so dia mba matahotra ihany marina raha miverina inondray alinika so aroka nisy afatra napetrany tamin'ny tsy resy mialohan'ny nafatesana fa tsy lazainy le zalahy iny aka dia inona nefa ny tombotsoany tsy resy amin'izany ka aleo aloha atsafaina mba hahafantarana marina ka ory tsy resy ory tsy resy mekara vetivety aloha lahy ty anontaniako ay fangavy ny tsena sady dada toka matavy zay zany aloha zao ny loka lafandro tsy misy afa-tsy tsaramaso fianana ry ty ao ainga an'lahy eny ary ka inona ny hitadiavan'ny patron aloha zao mahakasika ny dadabe an'lahy ihany ka dadabe zeno fa resahana tao iny ny dadabe efa maty ry dada toa lahy mihitsy zao nanontaniako hoe inona no afatra napetraky dada teo am-pialanainy ela rery matsy no nahita ny alany aina tao ka tsisy afatra nambarany na dindrim-bava azy tsy niresaka ninina fa tsy niveloma izy aza mandainga lahy tena zay ka na nafatra izy fiala manafina ory dada toa inona nefa ny tena tanjony lahy amin'izany ka inona ka ahoana moa nilazanao fa nanafatra izy ka efa nitafa tamin'ny velon'ny dadabe ve anao sa hoe inona fomba ny olon-dehibe ohatran'ireny le tiany mametraka afatra meloa ny alany aina aza manafina aminay piraita-po anao
mety ho fantatry dadatovy ilay afatra miafina nefa amin'ny fomba hoana misy afatra very dadato dia afeniko aminareo mpiray-tampo rehetra asanako de inona koa nefa ny antony nahatonga anao an-tany an'izany ka ohatrany tsy de fombanao mantsy ny miresaka momba ny dadabeko ka tena tsy nametraka mihitsy vely ty izy efa voalazako teo daholo ny marina ry dadatoa asakasako na inona tsy ary aleo aloha andeha monjy ny asako fa sao de tsy vita eto ka za ndray no azo teny marary avy amin'ny aza mbola mandeha aloha se fa hoana ry dadatoa mbola tsy vita ny le resaka teo ay eriny manonona ny anarako mihajaja kokoa ise rehefa misy zavatra ilaina fa rehefa nambany sy anome teny marary kosa de ela tsisy farany ketika zavatra hafa ndray tsy dadatora militika fa ono ahy tsy ny resaka mahakasiky ny didy ve izy ry tsy resy didy didina ry dadatoa tsy nilaza n'izany mihitsy izy ka izany ve eno tena manafina amiko mihitsy le tika ka izay mihitsy eny ny antony anontaniako an'se hoe ahoana zay adidy zayko tsy nanambara ve izy hoe misy adidy tokony ho entin'ny mpiray-tampo tiako fantatra mantsy ny mahakasika an'io mba tsy ampivovo ny saiko zay ary ny anao lafa mirorosaina zavatra manenjika ny eritreritry ty mihitsy ka mainy endobanjo ny angamba ka mahavatra manontany ohatra tsy resy ino ny ty mampimianse tsy ny fanontaniako ny valiana fa to aleo tokorangah enjehin'ny ombomangatro zay enjehin'ny eritreritry ary dadatoka ho avy ndray sesy ny oabolan-drazany sery tsy resy mariny zanyko tonga de ahitsio zay tiany se ambava fa aza atao olakolako ohatran'izany ka misy zavatra manenjika ny eritreritry dadatonga aloha fa ivelony senanao ratsy angaho ka hoe enjehy amin'ny eritreritry ka asako iza mahalala zay ratsy nataonareo tany aloha tandry dadatoa tsy fantatra tsony ange zany olo marina ary tiva tsy mpanao ratsy felivery araka ny fiheveran'ra azy olo marina ka tsy azoko hoe inona nefa zany ny anton'le fanontaniany dadatoa teo ka le resaka adidy teo le roa amin'ny mahalamatoano ametrahako an'izay fanontaniako zay ka adidy velona izy tsy fantatrao zay adidy tokony ho entinao aminy maty vo hoe adidy aleo iasa fa tsy olany raha zay fihetseponao ry dadatoa ory sy resy mahaindrange ny endobanjondramily roneny amin'izany resaka adidy zany enjen'ny eritreriny angambo dadatoko adidiny indray zany tsy resy mivina indray zany zao ka vo androaniko androany any nandrean'izany roneny zany totofany an'io fanontaniana rehetra io hoe enao no afatra napetraka dadabe ny se tsy ny resaka adidy ve izy makatsy makarosony sika enjehan'ny eritreriny tokoa angako sao de nitranganiny avelon-drazafy ka mipara rehetra aza misy re zany ronenika asa zay anjoan'le rangahy iny asa mety nitrangany tokoa nga matoa manontany oatra reniko mifahontoko ary tsy resy ahoanao zay izy nenika tsy nisy afatra napetraka dadabenareo ve milohan'ny nafatesany mampanahy any mantsy fa hoana ka ndrao sao misy zavatra takiny amin'ny piray-tampo aminy titoko hoe neny fa manontany manindro mandro neny tokoa ve le afatra miafina napetraka dadabe mety angamba ka na za koa zange mba lasa eritreritra ary neny hoe tsy nanafatra dadabe tsy azoko mihitsy hoe inona loatra re ny anton'izany tena tsy nanafatra tokoa ve izy ry tsy resy za tokoa aloha no nahitan'ny alany ny farany ka rariny raha ifatraran'ny fanontanianao sy dadatoe fa de tena tsy nilaza ninonina izy roneny mahalasa saina indray zany ry tsy resiko fa ahoana roneny fony fahavelona nefa izy de tena mpanafatrafatra anay piray-tampo aminy mihitsy ny tena tsaroko zao de ny firahanay mianakavy kely mitafy eo amorom-patana isan-kariva milalao ny mpianakavy de mifanome anatra olo ny fananarana tokoa iny dadabenareo indry tsy resy zay ny antony nahatonga nanontany hoe tsy nanafatra ve izy ny alohan'ny nafatesany azoko tsara aloha ny tinoneny ambary fa alionge aloha iverenana kely le resaka adidy teo hoe ohatra ny lasan-davitra loatra mantsy zany resantsika izany tsy misy adidy iraisana tsony zany ty fianakaviany ty fa de samy maka ho azy roneny izy azy zany hoe samy maka ho aziko mazava nge zany fa efa rava le firaisan-kina sy fampitsombinana napetraky ny soatoavana malagasy tanteraka ilay oabolan'ny tanora kehitriny hoe
Ny trana tsy misavaratra ka samy manana ny lakile amoana amin'ny varavarany, samy manana ny varavarana miditra ao an-tokantranony, samy mikatsaka izay asony tokantranony. Hatsohatso koa dia ny samy mianana amin'ny fasany ilevenany. Fa hono ary neny efa hatrany fahavelon'ny dadabe ve izany no mitrango izao ka? Efa nisy tokoa io adidiny lazainao io fo ny fahavelon'ny dada. Ny fankatesy ny fanampy ny mpiray-tam-po tamin'izany. Nanomboka hatreo amin'ny hahafatesan'ny dada ny samy naka ho azy ny mpiray-tam-po. Nanomboka ny ovatsikelikely ny toe-tsaina ka rava tanteraka ilay fihavanana taloha. Fa tsy azoko ange hoe avy amin'iza izany ny antony faravana io e. Ay ve mba olony soatoavina malagasy any reto fianakaviana reto fa minitsy mijery mihitsy e. Aveza moa ny antony fa tsy avy amin'ny dadatoanao ihany. Rehefa ny olon-dehibe fitaratra ao anatin'ny fianakaviana amin'ny biorioka dia manahaka an'izany ny rehetra. Eny hitako amin'ny toetra ny dadatoa mihitsy aloha e. Tsy azo andaminan-resaka mihitsy fa ny azy dia ny azy ihany ny marina sy mety hatrany. Rehefa mba hoe midikina amin'ny heviny dia midikina hatrany tsy azo risen-dahatra. Izy raha teo koa moa no lehibe indrindra ka tsy misy mahatohitra ny heviny rehetra e. Ka tsisy fiovana ihany ve zany any Erinandro neny ka ha? Engany. Dia aritra ny fanambaniny sy ny teny maharary neto zany tsika sy neny mandra-piovany toetrany ko. Efa mamarapara ny sisy ty dia ho vita amin'ny fianarako ry papa. Miaritra kely sisy indrindra rondro asa rezy afalian'ny papa raha mahare an'izao e. Tratra ihany le fanindriny marina. Famba manahoana rezy milaza fa isehon'ny averon'ny dadabe isan'alina izany. Mbola mitohy hatramin'izao ve izany? Ohatra nefa matahotra sahady aho izany. Raha andrimo no isehon'izany rondro dia mba manao ahoana e? Tsy te ahita. Iza koa moa maniry ahita an'izany e. Fa ny mampiasa ny saiko izao dia ny hoe aviaiza daholo ny fiavian'ny harena amin'ny papa ireo. Tsy misy zavatra ataon'ny papa afa-tsy ny fambolena sy ny fiompiana nefa tsy misy zavatra izay tsy ananany. Trano be hipetrahako aty arivo, fiara-pitaritr'olona, ferma lehibe eo an-tanàna, ny sisa sy voatanisy tsony. Fa nahoana kosa ary ny rinana bavin'ny papany tsy mba nanan-karena mitovy aminy. Samba mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana ihany. Ny atidoha miasa kosa angamba ny tsy mitovy. Inona nefa ny antony tokony hisako saina amin'izany rehetrarehetra izany? Aleo vonoina any ty ordi ty dia atory. Mbola hiditra ny fito raha teo korapitso. Dadabe indray ty tamin'ity. Dadabe? Dadabe tokoa ty. Fa inona indray ary mahatongavanao e? Misy afatra apetrako amin'izay. Indro dadabe? Tandremo sao lazalazaina amin'iza le afatra miavina. Efa mezaka manafina ary dadabe tena efa mezaka mihitsiny. Fantatro izany. Tandremo inona ny dikan'le hoe le fampitandremana? Mitady avoaka ny senty ambaratelotsika. Tandremo. Ka mazah koa zange dadabe mbola tsy mahalala zay voalazan'iny afatra miafina iny e. Tsy natao fantatro seriery izay voalazan'iny fa ny rehetra. Mbola ho avy ny fotoana makinany. Miandro asa kely. Matoky dadabe. Matoky. Tandremo. Inona loatra reny zavatra reketin'iny taratasy miavina iny. Mahasika ery ny velon'ny dadabe manafatra. Fa dia inona loatra ary?
toerana aloha seritsyresy fa mbola ho elaela ihany ny resakitsika mianan-keto ka mino ny dadatoary eto zany resaka mety ho tampoka amin'ny sety koa ilay zavatra ho lazaiko amin'ny sety aloha nefa zany ny fanapahan-kevitra amin'ny raisiko ka asa raha mety amin'ny sena tsy isay ihany mantsy no herany fa resaka iny zany ry dadatoa ko ohatrany manaitra ery ny fomba filazanao aziko iny mety hoe ho tampoka amiko tokoa satria tsy misy zavatra noeritreretiko izay mety hoe ho lazainy dadatoa eo mikasika ny fiara-miasantsika mianaka ihany tsy resy ka izao efa hitany se tsara angamba ny firoborobo ny fambolena sy ny fiompiana eto zay aloha de marina ny vokatra raisina amin'ny fambolena mitombo isa-taona ny tombom-barotra avy amin'ny fiompiana indray azona 800 isan-jato isan-kerinandro ka ny fanondriko anefa de ny ampitombo avo eny amin'izay tombony azontsika voalaza teo zay ka akahono ka raha vonony se iara-miasa amiko de raisiko tanandroa isy raha teo avina ihany fa tsy izy akory eny ka zange fa ela nitady fiaraha-miasa taminao ry dadatoa ny andry hatrany amba zay hoe fanampianao anay sininy ka ankehitriny kosa aloha de nambaranao zany ka de fianao faliana tanteraka ny fokoko fa zao nefa milohan'izany de tokony ho fantarina hoe fiaraha-miasa tahaka n'inona ny tadiavinao amiko ka de manao anay ko ny tombotsomba raisinay mianaka ao anatin'izany rehetrarehetra zany hoe efa fantatrao ihany mantsy ny fahasairanana mainjady aminay mianaka ry dadatoa eny fantatro zany ka ny ana aleoko ihany manafatrafatra ety ambedo any mba tsy sehon'ny olana any erina any za matahotra se fa fantatro zay tokony mba ho anjarany se rehefa mahay miara-miasa amiko se ino kosa angamba fa tsy adala ny dadatoany se fa mahafantatra zay tokony mena se kosa eny ary ka aso ary zato izy hodonena ry dadatoa efa hitako dodony se te andre mihitsy ka zao le izy tsy resy omeko tantanany se ny ferme fiompiana kisoa eto tanàna raha vonony se zay ry dadatoa le ferme fiompiana zay ny antony lazako amse hoe tampoka am'se ny zavatra o lazaiko na ise aza hitako fa sanganehana ihany ko ka eny ohatrany hoe sanganehana ihany ary dadatoa satria zava-dehibe de tena zava-dehibe no lazainao tamiko ary tena hoe sambany teo amin'ny fiainako zany hoe tantana ferme zany ve ino tsy sarotra ho an'se zany asa efa manavanana an'se io efa hitako amin'ny fomba fiasan'ny se zay kinga sady matotra no lanitsaina avita an'se io tsy resy eny ary de misaotra anao ry dadatoa fa zao tiako fantatra ny hoe manahoana ny anjaranay mianaka amin'izany ka sao de hoe ho mpitatana tsy mandray karama ny tenanay amin'izanyko tsy misy mpitatana tsy mandray karama zany tsy resy asa omeko an'se daholo ary zay tombom-barotra rehetra azoko ny masokarena ihany no miverina ty amiko ka ahoana vonony se sa mbola andinika kely aloka raha ny fanapahan-kevitra aloha ry dadatoa de eny avy hatrany ny valiny tsisy fanampiana ohatr'izao fa milohan'ny anapahan-kevitra nefa ry dadatoa de aleo ihany aloha entiko any amin'iny le resantsika teo ka izy mantsy ny reny niteraka ka mpanolosaina voalohany amin'izay zavatra ataoko rehetrarehetra zany hoe mbola ifandinika amin'ny irina reny se zany se zay mihitsy ry dadatoa marina tokoa aloha zany voalazany se zany zay ngeo ny tsodrana azo avy amin'ny ray aman-dreny tokoa no zava-mahery mino aho fa tsy hoe zay fanapahan-kevitra tsy zay raha pitsy ihany de hoetiko eto zay fanapahan-kevitra avy amin'iny ry dadatoa asa maika nge zany ka mila fanganiny eny eto aho de efa misaotranao sady ry dadatoa amin'ny fanampianao anay mianaka tena hitako hoe lehibe de lehibe tokoa zao zavatra ataonao aminay zao ka mendrika fisaorana zany dadatoa tsy misy tokony saoranseny amin'izany fiara-miasa zany rehetra zany tsy resy ny rarina de mba hoe ny anatanteraka izany atsakany sy andavany kosy fandraso aloha iverenako kely ny momba n'le resantsika mianaka ndray andro iny ndray andro le resaka hoe adidindray ve zany ry dadabe efa fantatro se mihitsy ka vao mipetraka fanontaniany dadatoa de fantatro avy etraniko ka inona mikasika an'izay adidy zay ary ny tena tianao lazainy tsy misy afa-tsy ny hoe tsy fahafantarako ny momba an'izany efa mahafantatra dadatoa fa moto fanina ka zao ary ato dio amin'ny lasa kely aloha ny sainao lasa mantsy tsy fanadino izy ny fitenenana
eo no mety ahafantarany dadatoa ny momba an'izay hoe adidy izay. Lasa eno lasa inona moa ty sy ambara tsy resy Ry dadatoa, ny firaisakina, ny fankatiavan'ny mpiretam-po iny izay nanaja fatratra ny soatoavina maha-malagasy ka tsara iverenana angamba reny fa tsy dinganina fotsiny. Zay ve ny ty sy ambara? Zay mihitsy ry dadatoa. Tsy resy Zay ve no afatra napetraka razafy dadabe an'izay mialohan'ny afatra izay? Tsy nanambaran'izany velively izy fa mety eo izay ny tao an-tsainka. Raha ny fitantarany neny mantsy dia isan'ireo olon'ny fananarana sy fanondrona lala mihitsy dadabe razafy. Izany kosa aloha Ary tena saroto noho izy tamin'ny fitandrona ny soatoavina maha-malagasy. Indrindra ny fifampitsombina ny mpianakavy amin'izay rehetra tao. Ankehitriny anefa nanjavony izany. Tsy fantatra mazava izay tena antony dia izay ka toa sarotra be ny amerina n'izany tsy resy Eny sarotra tokoa aloha satria efa samy maka ho azy zao ny mpianakavy. Noho inona nefa ny anton'izany ka? Noho ny farim-piainana tsy mitovy. Ary valalakarina ka ny ambony manindry ny ambany. Dia ohatr'izay. Manahirana any miresaka amin'izay ity ka. Mandehana aloha moa dia ediny tsara le resako teo Voatsindrona amin'ny tsy mety nataon'ilay tika mitady hevitra tsoahana resaka. Mbola aiza nefa nitsindrona ataoko aminao natao ifampitezany ty fiainany ty raha dadatoa. Mahazo matoka ianao fa raha pitso ihany dia azo valy mahafapo ry dadatoa. Zay ny resaka ny fanaovana izy dadatoa neny ka asa manahoana ny hevitra ao na ny mety sosokevitra neny. Le izy mantsy tsy tapako za rery fa mba mila dinika avy aty aminao ko. Manahy tsy resy Manahy? Tena manahy mihitsy Fa hoana ka? Fantatra ao tsara angamba ny toetra ny dadatoanao iny Ary ianao dia isan'ny mitondra ny fangery firinana ampitondrainy. Eny tsy miafina amiko ange zany rineny. Nefa izy indray moa no afaka ifanampy izy neny ka Ekeko fa fanampiana tokoa. Fanampiana mitondra makaiza nefa fantatrao moa fa ny ao ambadiky ny tendrombohitra dia misy tevana mangitsokiitsoka. Ary ny ateraky ny hoditra akondromamy dia fahatapahana raha zerany. Mila fisaintsainana lalina izany tsy resy Ny famaizana tsy malasan-davitra fa eo atokonana ihany. Ka tena verevitra angeriny iny Lanja miakatra tokoa ny fiainana anaka. Saingy mila fantarina mialoha izay lalana tokony izorana. Eny Anso reraka eo an-tenantenany. Fantatro fa efa resy lahatra amin'ny fiaraha-miasa amin-dramila ianao ana. Tena izay tokoa aloha Sanatria hoe manahaka nanao tsy hiara-iasa amina fa mba hahatonga anao handinika tsara ny antony-dreny. Hafa kokoa ny olona baikon'ny saina mandinika noho ny baikon'ny fo feno fahaterana. Ka raha mety aminao izay teniko izay dia raiso. Raha tsy mety aminao kosa dia avereno aty amiko fa ny toy tady atsipy ihany iny dinitiny io dia fakafakao. Fa ny teny voadinika amin'ny toetra mandrakariva ary tsy maty ao am-po. Fa tsy azoko mihitsy aloha maninoneny nohatra ny eti-po be ohatran'izany aloha Miala tsiny ary tsy resy fa somary entitra fa izay no mahasoa anao mitsotrana anao anaka. Misa tsara. Endre mahaiza mandefitra. Ny lovan'lovaina tamin'ny dady izany fandeferana izany ka tazomy hatramin'ny farany. Endrineny Afatra tsy mety maty ary mbola mitoetra izany anaka. Mamiko indrindra amin'ny fifankatiavana sy ny firaisankina ary fandeferana. Ny tiako raha taranaka manaja sy mitandro soatoavina no ianeto any aoriana any. Misaotra betsaka rineny efa hitako ny lala mahitsy tokony izorana Dia ahoana ny fifanarahanareo anaka? Mody aty hatrany isakariva ve ianao samy mijanona any? Voatery tsy maintsy hoe misaraka tsika rineny satrika onge hoe ody aty hatrany isakariva nefa tompona ndraiky tamin'ny fiambenana ny ferma ka tsy afaka mody. Eny mifanakakeo ihany ndray tsika rineny Dia matokony fahendrenao anaka. Matoky iny eny ka. Tanjony iray banjinina dia izay ahafahanao anatin'ny gejany fahantrana. Ny ankoatr'izay aza everina fa fitantanan'Andriamanitra. Manahoana tokoa moa izany atao hoe fahafahana anaka. Tsy haiko angamba milaza fa feno ny fepetra iray manontolo raha izay resaka fahafahana izay ny resahana. Tsy misy olona ka tsy mitsiriritra an'izany atao hoe fahafahana izany. Izy io ilay fahasambarana voalohany. Tsy tanteraka nefa izany raha tsy ilay fanantenana.
fanantenana ao mba hampahendrena dia izay no andro mba hampandraisena. Fa hono ary neny natao an'iza nefa ny fandresena ka ho an'izay manantena fa hita fandreseny. tena feno dia feno tokoa ny hafaliako ry neny. Tsy ny fanampiny dadatoa ihany no mahafaly aho fa ny teny rehetra nambarany neny teo androany aho vao tena nahareny herim-pony neny ka tena matoky neny matoky. Mbola tsy tonga hatramin'izao sa ve mety tsy nakasitrahany irina reny le resaka omaly dia sanatria tokoa ve ka izay no hitrangy andray ay tongotsy efa nieritreritra teto hoe tsy ho avy siko ka ahono nanao ahoana ny fanapahan-kevitry ny irina reny sy ary tsy misy ohatran'ny fifampiresana ary dadatoa nanaiky ny fiaraha-miasantsika izy nyreseko lahatra izy na dia ohatrany hoe somary ny salasala kely azy azy tsara aloha zany fa hono tsy resy ka vonina tsara zany se ohatray vonina ka tonga manko dia atomboka androany izy ity satria tsy ampiandrasina ela tsonka tena vonina ary dadatoa efa tongotra ambiandakana ny ity ka tsy afaka niverina tsony tena vonina ary dadatoa aka izao azy aloha avy aloha se atorony efitra ny ipetrahany se ndao aloha ty zao dia ato zany se aloha no mipetraka eno mahalalaka kosa izy zany ko sady mamirapiratra iringa izy zany dadato zany ka tamana tsara ato very aloha se ohatra isy ohatr'izao indray very dadato mahafinaritra tokoa aloha ny ato anaty efitrano fa zao kosa mila kajiana tsara kosa aloha ny fahadiovana aza matahotra dadato dia efa feno tsara daholo ny fitaovana rehetra ato eto ny varavarakely fijezenareo fananana rehetra amin'ny alina rehefa alina zany ity indray tsy resy no varavarakely sekrea tena efa tsara petrapetraka dolo nge zany dadato sy ty koa efa tsy atoro ny setsony angamba ny sisy dia aloha sika hidina hijery ny ferma indray aloha ndao aloha ty reto indray zany reto indray ny ferma dia mizarazara maromaro reto ry tsy resy ty zao ferma ray ty zao no ferma ho an'ny vorona ritsy ndraika ry indray ho an'ny kisoretrarehetra indray io mahalalaka tsara kosa izany zay kosa aloha dia hono mahazaka eo amin'ny firy eo zao io maromaro ihany tsy resy sady efa ampy daholo amin'ny fitaovana rehetra ao tena complet mihitsy miasa sisa ny anjarany se tena milamina tsara ny zava-drehetra ary dadatoa efa milamina daholo aloha zay zany ny fampidirana an'ireo biby amam-borona ho amin'ny ferma sisa dia mandeha ny asany se ka zay aloha fa angatadalana vetivety aloha tsy resy dia mahakaina kely aloha se an'io fa rapitso manomboka ny asy mahazo toary aloha patron zay indray ka aza atao hoe patron ntsony zany aho tsy resy fa raha dadato fotsiny ka ohatra manavialy manonona an'izany hoe raha dadato zany zay fa mahazo to se mahazo tory dato vao manana asa raiky taritrresy tsy sahirana mitady asa isan'andro tsony misaotranao aloha raha dadato manome an'reto asa reto akao mamborony reto aloha mivanana ravona mana an'ireo biby fiopy ny aina indray teny tsy maraka marinako ka manao ahoana ny asa ao tsy resy somokotra iry nge ny tovolahy zany ny karakary ay ve dadato efa tonga ato ohatra ny tsy hitako akory no natoravanao teoko ka se variana beko ka manao ahoana izao ako za natao mandeha araky ny tokony izy ry dadato vao mizatra tsikelikely eny tsy manino zany fa hono aloha ampy tsara ve ny sakafom-borona sy ny biby fiompona alefako marerivinika
Le provando any kosoa zao ny tsy ampikeliko dia ny sakafon'leo akomamborona indray tena atony tsara eny fa izao milaza ihany se raha misy tsy ampy kosa endry dadatoa fa hono aloha manao ahoana ho any famboleny dadatoa eny tambary mifanatahaka amin'ny firoborobon'ny fiompiana ihany sia zany ve ny vokatra mitombotsy kelikely hatrany kosa azo lazaina hoe metimety ihany tsy resy ka tanteraka ange zany zao ny faniriany dadatoa angamba le roa tsy ny faniriko ihany fa ny antsika mianaka mihitsy kosa tombotsy ho raisina ane io le roa eny marina aloha zay tanterao atsakany sy andavany tsara ny asy raha mitoy zao anaka dia androso vetivety torinasa atsika mianaka kely ty asa manavana anaty raha dadatoa ka rariny raha hitana fandrosoana ao anatin'ny fotoana foy manome tokanao aho fa hitombo avo eny zany atsoatsy dia misaotra anaka dia matoky an'sy ilozako aloha seka odray fa andesady ve dadatoa tsy aleo mba miresadresaka kely eto amin'y ve aloha sa afetsena kosa ny anse fa ahoana ary te anse tsy ho vita ny asako dia ise mantsy efa eto am-perinasako eny vazivazy reny dadatoa mandehana vojena sanao fa ampiresahako eto fotsiny ny amantsy te fa mandeha miadanako tafaverina somatsara eto Tsahamanga ihany ry ty rondro tena niova be kosa aloha zany tanàna amin'ny papa zany lasa mivoatra be mahafinaritra ery no mijery azy efa eny-taona marina zay indriny taty farany dry ary iza koa io tovolahy mikarakaro ny ferma amin'ny papa io zany ny mpanampy amin'ny papa ary nakaiza ry izy tsy rondro ve zany tena lasa niova be rondro ary ny vavahady miditra ato hoe havary zary ty tovolahy malalany anarako ty efa hitako io ary mihitsy mahalala avy ty rondro ty sa tena tsy mahalala mihitsy tsy fantany angamba hoe tsy resy anadany ty manoloana azy ty ndry ary toa lasa lavitra be ho any sainy tovolahy ianao ve mipanampy amin'ny papa ato variana kely fotsiny ary rondro zany no mitantana n'ity ferma lehibe dia lehibe tazanao ty ka mitantana n'ity ferme ty fa nakaizy papa ny tena marina dia zany nametrahany fitokisana hitantana azy ty zany hoe miara-miasa zay izy miandraikitra ny fambolena fa za kosa ty amin'ny lafin'ny fiompiana fa matokotoko olona koa ngery papa zany tovolahy tsy fata be viny tony no ametrahana fitokisana ty ve tsy ray ny danjolahy eto tanàna eto tsy rehefa na fitafiny aza fa hafa marikoriko na mijery azy ataoko malala ny anarako papa iny androany tsy zany ange fanontaniana napetrako taminao ry tovolahy nakaiza ho papa zay no tiako valianao ndaikio zany fijeriny rondro manotra no ireny mijery iny reny izy ranga mijery ako ny mandro rasy isany tsy ataony eny tsy manome tsiny anao aloha fa vokatra ny farim-piainana tsy mitovy angam'izao inona ny anahananao fa tsy valianao zafady rery mademoiselle zany hoe lasa nivoaka ny ivilany ihany izy teoko tonga dia manosoany an-trano lasa koa marikorikona mijery azy tena lasa ny avina be rondro marina fa inona reny fivirany ahy aleo aloha no ny asako zara koa azy izy lasa fa manelingelina ny asako rondro zanako fa tonga tamin'ny firy ianao anako mila mifanazava amiko ianao ry papa mila miresaka tsika fa inona loatra anaka no mahatonga anao dia teritra be ohatran'izao kosa vo tonga mitsidika amin'ny varavarana ve anao dia atezerana no itsy ananao ny rainao avy aminao ihany ny antony zaniko rondro fa misy inona anaka tsy mahazavaniko kosa ay dia efa omena tantanan'olo tsy fantatra amin'ny ferma ray manontolo
olo tsy fantatra hoana moa aza mody faniny eo ry papa izy io tovolahy tantanao ferme io tena tsy fantatro rony tokoa ve tsy resy anatahany asa io ve de tsy fantatra kosa rondro tsy fantatro io hoe matoa manontany miteny amin'ny papa roa io tovolahy io tsy tantana amin'ny ferme anao tsony tsy aleo amin'ny papa ve mba niandry ahy de nomena ho tantanako ny ferme ray manontolo e ka ndry kosa ne mbola nianatra de tsy hitako zay tantana amin'ny ferme zao rondro mbola avatsika koa ane io e avatsika eno mbola tsy nahita an'izay salova-tavany io ana andray mandeha aza ry papa eny tsy fantatro tokoa satria tsy mifanerasera taminy kosa ne ianao e ka rehefa tsy hanao présentation an'io tovolahy io ianao ry papa de aleo ajanona ny resaka mifantatro zao de hoe roa hiala tato io tovolahy io asa de malaky mandray fanapahan-kevitra ohatra'izao kosa ianao rondro asa tonga de mandroka azy avy hatrany ianao e fantoaro tsara aloha ny momba an'le olona fa avy amin'ny papa avy aizy io e tonia aloha ianao rondro tonia aloha ianao aza vela tantanan'olona tsy fantatra ho amin'ny fananana ry papa gaga de gaga teo raha nylazany io tovolahy io hoe izy ny nametrahano amin'ny fitokisana izy tokoa no nametrahako fitokisana rondro tovolahy endry io no sady kinga ary havanana izy zao no antoko zao firoborobon'ny orinasantsika zao anie fa azonody mihitsy ve enao ty sa ahoany aleo zany androka azy rehefa tsy androka azy ianao e oka aloha anaka mialatsiny aloha mitonia aloha ianao aleo fa ampifantariko anao ny momba azy mampalahelo tokoa rehefa tsy mifankalana mpiavana lasa mifandrara sy mifanenjika ary miafara amin'ny ady mihitsy fony mbola kely tokoa ianao de nokejaiko sy fanerasera amin'ireo fianakaviana ka zao mivokany tsy malala havana akory fa avy amin'ny papa ve eo io e rondro efa hoe eno zao no izy anaka izy no tsy resy zanak'anabaviko zanaky nirina ny enitoanareo zany e anadanao izy zany raha ny tena marina anaka izy no nametrahako fitokisana satria olokendro io ve zany le tsy resy lazay papa amiko foana hoe batola ko manina no lazainao indray ankehitriny fa olokendry mahagaga ianao ty ry papa ka fa manina papa tsy mateny oka re anako oka ka papa ange mamingavinga olona kosa ay ve io zany no anatahako e tafa oatra loatra ny fihetsiko teo masony ry papa no everiko fampiasa izy no atoko ka mbola havana akaiky zany eny tsy manometsy ny anao anaka fa noho ny tsy fahafantaranao no anton'izany azao kosa efa fantatrao izy zany ka de mahatoky anao mahatoky ny fankatiavana romenada mino fa ahifanampinareo nakaiza moa izy teo te hiresaka amin'le anadako azaniko zao zany mba fionanay menada voalohany eny misaotra anaka mandehana jereo amin'ny fermo izy fa mikarakarao izy mino fa efa mifankafantatra tsara nareo menada zao tsy resy rondro ka manantena ihany koa ny fiara-miasanareo zay tany tsara anaka ny fankatiavana sy ny fifampitsombinana zay sotoavina novana tamin'ny rasatsika io sery tsy resy la matoan'ny rina tsy atoro an'izany de io ianao rondro mba isan'ny avaram-pianarana mandinika sy mandalina ary mikaroka ka de anjaranareo menadany manao zay ampiroborobo an'ity orinasa kelytsika ty eny misaotra ary dadatoa matoky ianao fa ampanjaka an'izany tena hoe sotoavina nolovana tamin'ny razatsika izany zay misaotra anaka vonona ifanometanana trany fa manina ho any Antony Irina tsy mba miteny mihitsy tena feno de fenona faliko anaka tena feno tsy hitako zay ambara andro ray teo saty eo amin'ny fiainako zao andro androany izy menada avy tafaverina ndray ty le fifankatiavantsika fahiny tany aloha tany nytony omaly tokoa ny anio to mitamberina daholo reo ferahantsika mitafa tamin'ny dadabe fahiny tona maro lasy zay ka zao hosetry n'izao fifalitsika menakavy zao de izy vaovao mahafaly ambarako atsika rehetra tsy resy vaovao mahafaly inona le roa la zao fa tena lina te andrean'izany kosa zay fa mba hainga ny seko io aza tsy peditra mpiangonana akory ka hitory vaovao mahafaly aminareo any anino eo fotsiny nareo eno mba vaovao mahafaly inona re zany tsy resy la zao le tsy fefasa samy andro daholo ny rehetra ka zao vaovao mahafaly ambarako aminareo eto voalohany eto aloha de
anabaviko amin'ny fomba ofisialy zany rondro zao aloha. Mialako lesy de be vazo. Marina zany. Everiko fambavaovao mahaliana. Eno ary neny. Mangina aloha nareo e. Lasa nisaky ny ambara tonga ny mantsy izy tiako. Eno tsara. Vaovao mahafalifaroa de niverina indray le fifankatiavan'ny mpianakavy fahiny. Tsy resiko ty. Tsy laiko miteny eo tsony ianao fa miany ihany fotsiny. Inona ary mahatezitra an'iny io e? Ity ny tena vaovao mahafaly ry izy menakavy ka ino tsara ary. Androany ny fotoana makiko le afatra miafina zay napetraka dadabe melohan'ny nafatesana. Tsy resy afatra iny ny taratasy miafina. Inona hoe tsy resy? Andraso fa alaiko vetivety e. Eny ary. Afatra miafina lizy. Mety gaga tokoa nareo hoe taiza foana ny tsy nasehoko ty taratasy ty de inona ny antony? Ka iny ve zany no afatra napetraka dada mialohan'ny nafatesany tsy resy a? Eny tokoa ary tsy resy. Naninona ny nafeninao iny fa tsy nolazainao anaiky a? Satria ny fehperan'ny dadabe mafy tsy lazana amin'izana amin'izy. Noho izany nitazoniko tsy ambaratelo manokana zany. Akehitriny kosa de tonga ny fotoana anambarana an'izany. Ka vao ary le valopy misy an'le taratasy de vakioro tsy resy a? Eno tsara ary. Eny e. Ilay afatra miafina. Atsahamanga 27 Desambra. Akorisako zao peniko izao. Akorisako ho an'ny taranako amapara. Inoko mantsy fa isy masoandro ibalika vao maraina eny Tsinanana Rapitso. Isy orakora-pifaliana tsy avaratra ho mariky ny fandresena. Isy kintana mpitaridalana hamaky ny abakabaka. Iteto loharanom-pahazavana izao diandrangotro izao. Hitondra aina vaovao. Hameny kondro banga. Hitondra vatsy ho anao. Melohan'izany anefa dia aoka isika mba ho tony eto am-piamakina ity taratasy ty. Aoka mba handefitra. Ankehitriny izao ory zao. Izaho Razafy Mahefa dia manao izao teny fanambarana pahabe maso izao fa tsy resy raha tsy rahavana no anolorako ny fananako rehetra. Izy no andova ny fananako rehetra. Inona hoe ty? Taratasy miangatra ny la miangatra e. Potena ty iny a, potena ino a? Ahoana anaka? Sao kosa ka miangatra ny taratasy iny. Te hoaniny e. Tena very zany ny fananatsika. Aiza le fetana. Potena ino a? Eto makatily ty ny taratasy iny a. Poteko iny eto makatily a. Iny ty ataonao ty e. Aza sakana izy reneny fa veloana lany fony a. Ho fatiny eo angenao e. Ramily a. Ramily. Mipetratra dadato mipetratra tsara ianao a. Tsy maintsy matroka la vonoko an'andro any tsara. Sakana nareo misy amin'ny rina sakana. Manginy ry rondra manginy. Aza manay ianao fa tsy aky izay fanananareo mianaka na zay aza voalazany afatra dadabe atao anaty taratasy. Anaja ny sotoavy nefa nampirindra ny fiainantsika hatrizay a. Tena marina ve zany tsy resy? Zay anaka nefa nandrasako taminao. Zany tokoa ve tsy resy? Eny tokoa ry izy mianaka. Velako hijanona ho anareo re lovan'ny dadabe. Tsy resy. So de mba resy be amin'izany alaka. Efa nomeko anareo reo rondrana bavy. Tsy resy a. Fa hony. Omenay ho anao amin'ny fo madio reo. Efa ianao ange zany nametrahany dadabe an'le afatra miafina. Zany tokoa le roa. Tena zava-dehibe tokoa iny afatra miafina iny ka mety azondoza raha dikainako. Zay mantsy. Matahotra zay le roa. Ny rariny sinitsiny tokoa de iseny mpandovaka. Omenay anse tokoa ka mitsodranao anse zay ry tsy resy a. Ray tsy resy a. Sao ianao indray no andika ilay afatra miafina ka hita losa. Ray soanaka. Eny ary. Raisitroko tokoa rehefa nitsofinareo rano. Nefa matoki fa anome zay tokony ho anjaranareo mianaka tsy midika akory zany hoe mandika an'le afatra miafina. Tsy resy. Tena olo-kendry tokoa ianao Ranadà. Iriko mba hitohatra amin'ny farany zao fahendrenao zao. De le anadà fitaratra mipiraita-po aminy ary ny fianakaviany. Le sotoavina mamalaka sy tika isorana lehibe rondra. Zay mantsy ny tena reketin'le afatra miafina.
renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ilay afatra miafina nosoratany Vetsony Voary, novelomin'ny Rakoto, Sinaizy, ny Rina Rochelle miaraka amin'ny Niravo Saloy. Nandray feo sy Nana Totosa, Tovy Razana Mamonjy sy Olosoa.